fampitahana PV boriboritany fatelo narirariran'ireo fokotany nahitana alabato. Fandroana ny Isabelle Delattre miaratsy ny fifandraisany eo amin'ny Madagasikara sy Bruxelles. Raha rampifitianana ireo olom-panjakana no lasa fitaovana motehana firenena ho irivoravao. Alatsinainy 3 Jona 2024 manatitra ny arabato amin'ny kilasy tongovavy manasanao ampanajana hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany manodidina ny fifitianana. Tsy petrapotsiny manoloana ny fanaovan'ny fanjakana tsy misy dikany ny safidin'ny vahoaka malagasy tamin'izao fifitianana izao. Ny vondrona politika firaisan-kina raha nambaran'izy ireo androany. Ijoro amin'ity herinandro ity ny komity miaro ny safidim-bahoaka ho ihany ny fanazavana. Izany no natao dia mba hametrana ny vahoaka malagasy ho tena masy mandindy eto amin'ny tany Germaine Mejanary. Andry Rakotomalalo mitatitra ny antsipirim-baovao. Efa tsy fanarandalana intsondry no ataon'ny fanjakana ankehitriny fa barofo hoy ny teo anivo ny vondrona politika firaisan-kina. Manjaka ny tsy fahamarinana no ny fitiavan-tsezaka ahodikodina sy ambakaina hatramin'ny safidim-bahoaka. Tsy azo ekena intsony ny zavamisy ka atsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka. Fifidianana madio sy mankarara no takiany vahoaka malagasy fa tsy fifidianana feno osoka ho hiatrany ny vondrona politika firaisan-kina. Ka ohatran'izany zany tany vondroza farany teo posiny fosiny le valiny de mazava ho azy misy mihoatra be le totaly nda totaly voatiny candidat zany de mihoatra lavitra nohony ireo votant de zany zavatra zany nefa de ny zavatra misy koa zany de tsy mety manao confrontation ny président ny SMRV ohatran'izany vondrozo za teo tany ambatitra zaka tany amparafara-vola maro zany le zavatra ohatran'izany zao zavatra zao satria megnatra zaraha satria tonga de hita le raha de ny mahagaga koa nefa ny mampalahelo na miakatra tsy misen'io zavatra io raha tokony logiciel miasa de tokony hitan'ny logiciel io hoe ity misy mihoatra lavitra nefa de mipasy ihany zany zavatra misy akehitriny ka le zavatra zany de tsy mesy sangana zany tsy mesy aizany tsy mesy anangana an'le komity mpiaro ny safidim-bahoaka anangana an'izay iasony rehetrarehetra mafananganana an'io fa voa daholo na indépendant na olo na candidat hafa zahay sy ny an'ny firaisan-kina ihany gn'arovanay fa ny fahamarinany ny ataontsika hoe tany-tandalana gn'arovanay izao ka de miasony rehetrarehetra zany am'izay zavatra zay fa hoasangasika an'io fa tsy mety tsonyty ary nareo fazakany misy mifitondra zany no tompony andraikitra amin'ny zavatra korotana an'io vondroza io zao de fa fanilika ny préfet sy ny adjoint sy zany nanao an'io tsy ana satria ho alefanay pénal io satria manao mampiasa faux usage de faux zany de tokony mba fantatrinareo aty amin'ny fiaigny fohy be fa tsy lasa zany io logicielnareo tokony mirejeté an'io izy mirejeté n'le zavatra ampidirina agnatiny ao raha va misy mihoatry le raha joue io ange raha teknoizy taloha moa keo ordonnance gnatao zao moa zany re olo manao mission ny olo manao mission agnatin'le district ao ihany misy district kelikely fosiny de ka de misy 10 mahery olo manao rajout zany tany farasio ohatran'izany koa tany vondroza misy 7000 monony sasany tany sororo mandidy tany hitanareo am'zany zany fa tsy misy zavatra sy mety gnao zavatra sy mety fa de hoe atao fosiny efa misy olo natao hoe ireto atao vosilan reto candidat reto ohatran'izany io ny farafangana io de efa misy dille comme président ho izy hoe atao zany le olo hoe atao ampasegny tokony misy candidat anankiray indépendant hazo podro de hoe atao vraika izy fa ampiakaro le irmary de asaina miala le candidat ny tete de liste ny irmary de izy candidat perinasa deuxième liste ny miakatra ary sy mba asaina miala terrain miala amronana dossier zany hoe nampiasaigny fosiny zany le olo tao zany zavatra misy tena maloto de maloto misy ka zay ny zavatra tokony hoe zéregny fa tokony ty élection ty sy mbola nisy élection maloto mihoatra ny ty élection ty sy alabatsony zao fa barofo nanamafy ny teo anivon'ny firaisan-kina fa tsy maintsy mijoro manoloana izao zava-misy izao misy lalàna mamaritra sy mametraka fa azo atao tsara ny manao fampitahana amin'ny alalan'ireo firaketana antsoratra voarain'ireo candidat kanefa manodikodiny resaka ny seni rehefa itakina izany ny lalàna fezoro 218 008 de manery ny ambaratonga rehetrarehetra anao anaiky ny confrontation ao alohan'ny
seni foibeny ao ny sed ana fi district dia ao koa ny rasa manaiky ny seni mako ny SRMV tokony anaikan'io izy zany tokony manaikan'io confrontation io ankehitriny zao dia milaza ireo fa hoe antsisy ny fotoagna dia tsy manao izy zany confrontation aty any amin'ny CMRV zany dia fa zavatra résultat fa tsy ara-dalàna dia iny nalefana aty amin'ny CNI aty dia tsy misy confrontation io dia iny koa nalefana any amin'ny HCC dia hoe tonga dia hoe raikitra lany le olo or izay daholo ny zavatra ataonareo zareo zao zay ny zavatra ataonareo zareo zao zavatra chiffre tena nabosina misy le chiffre dia eken'ny ordinateur nazara eken'ny logiciel ka iny zany ny zavatra tena misy ankehitriny misy lalàna eo manera anazy dia voatery za aloha zany dia tsy misy resaka amindreo hoe io ny lalàna fa ny seni mako manao an'izay tery ny fotoagna nefa le izy ohatrany hoe dernier pli managny folo andro ireo akory ohatrany dernier pli ataontsika tonga dernier pli zany pli farany ataontsika afaka piso zany mbola manana folo andro ndray izy iny fa tsy hoe maikamaika fotsiny eo nataotrany tamin'ny présidentielle tsy sy mivoaka amin'izao ny résultat ho ataotran'izao koa ity zavatra ty dia hoe tsy sazaina daholy ny délai rehetrarehetra fa mipetraka agnaty lalàna izay zavatra tsy mety zay azay sika ny lalàna anareo institution anareo karakara ny élection arao ny lalàna fa tsy mety zao zavatra ataonareo zao nanamafy ny teo anivon'ny firaisan-kiny fa iady ho amin'ny fahamarinana no ampijoroan'ny komity iaro ny safidy vahoaka io amin'ity herinandro ity dia hijory io komity io ho iantrany fanazavana satria tsy azo ekena intsony izao zava-misy eto Madagasikara izao malasa saina hoy ny filoham-panjakana teo aloha rivo Rakotovao fa ireo mpiasa-panjakana izay vatona sondrotry ny tany no lasa fitaovana amitehana ny firenena ho sarotra no avy ny firenentsika raha toa avela toy izao ny fomba fitantanana any Madagasikara ity mpanao politika ity Germaine Mejanary Andry Rakoto malalatra andry ho sarotra ny zava-misy sy ny fanarenana ny firenena raha toka mbola iraviravin-tanana manoloana izao zava-misy miariary ataon'ny mpitondra ankehitriny izao ny vahoaka malagasy minimikipy sy manaiky ho ataon'ny sasany izay tsy mizaka zo-pirenena malagasy fitaovana amin'ny tenan'ny firenena manko ireo olo-mpanjakana arak'izany ho sarotra no avy ny firenena raha toka ireo vatona sondrotry ny tany toy ireo préfet sy ireo olo-mpanjakana iny fotony no mamiravirany safidiny ireo vahoaka ao amin'ny faritra misy azy hoy Rivo Rakotovao maninona kay reto toko mpitantana ny firenena misy anambaratonga androany dia iteneny reto ny any amin'ny faritra rehetrarehetra préfet chef district délégué administratif lehibe mpokotany fa zay ve zany nampianarina antsika nareo mianatra tantany administration ny tsy fanarahan-dalàna ahitsiko mihitsy hoe ny fangalarana fa potika ny firenentsika mandeha anao ny Ambatondrazaka mandeha anao ny Majunga mandeha anao ny any Ambositra mandeha anao ny faritra rehetrarehetra dia ahitana an'izany ahitana rehetrarehetra ny bosika hoe 89 dia sina 3 aty amin'olo fa hoaiza zany ty Madagasikara ty any zany tena saritako hoe eniko tsara raha nisy tena momba ny mihitsy hoe mba amena ny olona nianatra ny administration territoriale nianatra ny fitantarana firenena reny asa toy ireny nefa mampalahelo fa dia vao mainka miharatsy koa isaky ny fifitianana ny toetra zay asehoan'ireo olon'ireo dia mampantany tena hoe tena ireo tokoa hoe zany manapotika an'ity firenena ity ka tena mahasa mamiravirany safidim-bahoaka mamiditra ao an-tsain'ireo olon'ireo hoe zany hoe ry zareo ny mamiravirany safidim-bahoaka satria ny endro zao samy malala an'ireo olona reo ny ataona eo any misy président fa ny pression voalohany azy ny préfet dia hoe miala miasanareo nareo roako nareo raha tsy mandresy ny fanditaam-panjakana zany ve ny titana anaty firenena ity dia inona le vahoaka aminareo zay nampianarina hitatana ny toko hoe ny fanaminan-bahoaka ny asa-bahoaka zany ve ny toetsaitsika hoentina amin'izao fotoana tsy azo avela mora amin'izao io fa tsy maintsy mitsangana ny olo-pirenena vanina hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao nanamafy ity mpanao politika ity fa tsy omena tsiny ireo vahoaka sasany izay efa mampiseho ny fahavononany iaro ny safidiny manoloana iny fifitianana izay nitranga iny ny malagasy ihany no afaka mijoro iaro ny tanyrazany ho iantrany ny fanazavana ny fitoriana foana satria misy fandika-dalàna be tapeo fa le toe-tsaina mita manantanteraka an'izy nefa ianareo ny isika ianareo nianatra n'izany ny ankinany vahoaka kanefa dia tsy niavonareo zany ny fotoana zao ary tena mbola tsy nisy ohatrany tamin'ity fitikozy ny fitenenana satria dia hitatsika reny tapahana ny jiro amena baiko eto an-taninarivo reny vohatra lehibe ny fokotany tsy tahotra tsy enatra dia mampirao-pokotany no mitondra
apetraka ao ny olona le ifity amin'ny toera zay tsy tokony fitianany akory fantatra ny olona ane zany io zay mamery tena hoe tena ny amanokana tena zay misy hoe mamperitreritra hoe atahoana atao inona ireto olona zay vatana solotry ny tany tsy malalana zany tokony fitiavatanyrazana sy fitiavatanyrazana voalohany fanarahadalany indrindra ho an'ny olona afaka manao an'izany fa tiako viravirahina anatin'ny tsy fahalalana ohatr' zany afaka malagasy zay no tena hitako hoe tena faharesena lehibe amin'izao fotoana zao inona moa ny olona navelatsy ny safidy avao na izy na izy ka resy anatin'izay zay ny maharesy ny firenetsika fa maninona no viraviraina toy izao no vahoaka malagasy ny toeranao ve no voninahitra ve no tahotra ve dia inona zany aminao le vahoaka malagasy io ka rahany loatra za dia mbola misy amanao mitsangana isika petsaka ny azo atao amin'izany fa tokony tsy manaiky an'izany tsony ary anampy an'izany mivondrona firaisakina anampy ao anatin'ny ara-dalàna ty tsy manara-dalàna ty mivondrony ACG tsy ny ACG tsy manara-dalàna ohatra na AGEC tsy manara-dalàna dia aleotsika hitsoro amin'izay fa tena batony ary zany mahatonga anao masahy satria ninona ataon'io dia tsy masahy satria izy ny délégué administratif izy ny lehibe tokotany izy ny lehibe an'izao fa miahanao Madagasikara. Miantso ny malagasy joro sy ary ny fahamarinana ity filoham-panjakana teo aloha ity no sady filohany antoko HVM nambarany fa mila mijoro isika hiady ho amin'ny fahamarinana. Toy ny raharaha fanodikidinana valim-pifidianana eny amin'ny boriboritany fahatelo dia notohizana ny fampitana ireo firaketana an-tsoratra na PV nataon'ny kandida feno Rahalambomanana niaraka tamin'ireo vaditandry niaraka tamin'ny teny amin'ireo fokontany sy ny trangana Alabato. Tsy nisy nentina nome ireo fitanana an-tsoratra ireo anefa ireo fokontany nangatana fampitahana samy manana ny antony nambarany avokoa izy ireo raha ny fidinana ifotony natao. Asin'Andriamalala mbola afa-tsara. Tsy nahitana taratasy firaketana an-tsoratra ny voka-pifidianana teny amin'ireo fokontany rehetra nandehana ny vaditany niaraka tamin'ny kandida feno Rahalambomanana. Samy nandrirarira ireo vaditany avokoa ireo fokontany nahitana endrika fangararam-bato toy ity teto amin'ny fokontany Akazomanga avaratra Andraro ity na dia misy ity fefy ity aza ny fametrahana takela afisy eto amin'ny fokontany dia nambarany sy fokontany fa nisy nandrovitra ny afisy izay nipetraka teo. Linky ny PV no ny olombelona ihany misy mantesika misy faly tesika tsy maintsy tsy alonao zay ve miafisehana iny amin'ny alina moa iza mahitany azy andro amin'ny andro alina tamin'andro alina izy zany misy nandrovitra tsy fantarana alina na atoandro e fa izay tsy afaka ny hoe hiambina an'iny hoe io koa anao gardien ohatry vo io ovina zany izy napetaka dia ovina izy misy nandrovitra zay misy le izy no mipetaka somazy izy mbola teo sabotsy lavitra mivory fokontany taorianan'izay zany tsitatsony ele izy zany hoe tsitatsony hoe misy nandrovitra sa hoe misy naka mihitsy zany hoe tsitatsony totony latsaka teo tsy fantatra tsony zay le hoe tsitatsony tsy fantatra tsony hoe rovitra ve sa nisy naka ve sa ahoana ve sa ahoana le izy manko ny lasa le olona samy manana le toanany daholo misy ny falina hita misy ny tesika tsika malagasy ianareo fa hoe raha zavatra apetaka zany afisy maso sasany raha mapetaka ao eo fa misy mandrovitra io toy izany akoa ny tao amin'ny fokontany Tsaramasay laza mbola tsy nanam-potoana nametrahana ilay PV ho fanta-bahoaka ny filohan'ny biro fandatsaham-bato ary tsy mbola fantatra ny toerana nametrahana azy. Mikasika lista tokony apetraka eto fokontany zany vokatry ny fifidianana teo dia mbola miandry teo satria ny président vote zany no tokony andraikitra an'ilay izy dia no alina be daholo zay vao nirava tamin'ny fifidianana iny dia mbola ho antanina an'izay hoe zany hoe aiza misy an'ilay izy fa tsy maintsy ho apetaka foana iny misy amin'izay hoe ohatra zao efa misy mamonjy lahasy efa miasa ho antanina tsirairay zao dia apetaka foana mivokatra rehefa vefa iny hoe tsy azo afenina. Le président bureau de vote moa zany tsisy fokontany sa ho lafa mihitsy ka tsy mahazo manao fokontany ampiasa fokontany tsy mahazo manao.
olona hafa ety amin'ny fokotany any izy fa olotsotra Tany an-trano zany am'izao le PV mipetraka le nanam-pirenena azy mihitsy ny antanina azy zareo fa mbola tsy tonga de tokony fokotany mihitsy le PV io samy tsy nisy nazahoana valiteny na afa-po ireo vatitanin-kasa anao afampitahana na confrontation an'ireo PV eto amin'ireo fokotany nahitana trangana alabato ireo ataka izany ihany koa ny tao Soavinandriana sy Ambohitra Kely tsy nipetrapotsiny ny kandida ny Firaisankina afaniverina teny amin'ny seny indray ny atoandro teo neona tamin'ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany momba n'izao trangana alabato ao amin'ny boriboritany fahatelo izao tsy aivina afa misy manabotsina ny isam-bato azo ny kandida-mpanjakana araka ny hita sy voarakitra ao anatin'ny taratasy firaiketana an-tsoratra ny voka-pifidianana. Vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany fa any amin'ny faritra nivoaka tamin'ny fanginany ny kandida ny Firaisankina amin'ny distrika ny Vaingandrano andro vitsy taorian'ny androm-pifidianana nambarany tamin'izany fa marobe ireo tsy fahatombanana niseho tao Vaingandrano andritra ny andro ny Latsabato ary niseho tamin'ny endriny maro samihafa izany fanadihadiana ny sariny Mathieu Princy. Marobe ireo tsy fahatomombanana hita sy ireny nandritra ny zotra-pifidianana natao tany Vaingandrano ho ny kandida ny Firaisankina ny Antoerana Joasy Eleonor. Misy tamin'ireo olom-pirenena no Verozo tsy afaka nifidy hoy izy satria anjato n'ireo olom-pirenena tsy hita tao anaty lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny kanefa tao anaty lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ho ny fanazavany. Anisan'ny zavatra voalohany tiako lazaina dia ny tsy fahafahany mpifidy nanatanteraka ny adidiny satria tsy tao anaty lisam-pifidianana intsony nefa tamin'ny taona lasa volana novambra rehefa nisy ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola tao anaty lista izy ireny anjato ny voakasika izany ary ataoko fa tena famerezan-jo mihitsy ny mpifidy taty an-toerana. Manaraka izany raha ny faritany lalàna ao amin'ny andininy fa 720 raha misy karaha-pifidianana tsy voazaka teny anivon'ny fokotany dia tokony apetraka eo anivon'ny birao-pifidianana izy ireny mba ahafahan'ny tompony maka azy raha tapa-kevitra ny hifidy izy amin'ny andron'ny fifidianana. Ny tranga nefa izay voamarina anisan'ny birao-pifidianana nanatanterahako adidy moa tao amin'ny EPP ampahatelo dia tsy tao atoerana ireny karatra tsy voazaka ireny ka raha nisy aza mpifidy ny hevitra ny hifidy satria voalaza fa ny karaha-mpanondro dia ahafahana mifidy dia ny nampalahelo sy tena ataoko hoe tsy azo ny saina ekena mihitsy dia voamarina tokoa ny anarany ao anaty lisitra izy fa rehefa hanao soni dia efa nisy soni sahady mialoha tamin'ny tokony hanaovan'izany. Tsotra dia tsotra ny dikany dia satria efa nisy nomena an'ireny karatra ireny olo-kafa izay tsy tompony akory ka nangalatra ny fahafahany fidy maromaro nanao ny safidiny ankalalahana. Ny farany dia nisy ihany koa ny bulletin précoché maromaro raha ny fijoroana vavolombelona moa zany dia hoe feutre no nanaovana an'ilay marika nefa ny tany anatiny birao-mpandatsaham-bato rehetrarehetra dia stylo ka izay no ahafahana miteny hoe tena nanjaka mihitsy ny tsy ara-dalàna taty amin'ny distrika ny Vaingandrano. Ankoatra izay marobe ihany koa ireo tsy fanaran-dalàna nataon'ireo olom-panjakana teny an-toerana nampandaniana ny kandida akaiky ny mpitondra. Misy ny lefitry ny distrika aty Vaingandrano zany no miandany amin'ny kandida anankiray. Naneo an'izay hevitra izay izy tamin'ny tambazotra tserasera fa tsy tamin'ny tambazotra tserasera ihany nefa fa tena nandray anjara tamin'ny faneho-kevitra mialoha ny fampelezan-kevitra pré-campagne ary indrindrandrindra koa nandritra ny fampelezan-kevitra misy ny sary maneho azy miraidia amin'izany kandida mitarika an'izany kandida zany mandray micro manao fanentanana ary ny tena ataoko hoe tafahoatra dia satria io lefitry ny distrika io
dia mpikambana ao amin'ny SRMV na service de recensement matériel de vote, zany hoe izy no mikirakira ny voka-pifidianana amin'izao fotoana izao taorian'ny fifidianana iny, ka tena toerinay tanteraka mihitsy ary ambaranay fa tena ny aya efa tsy aya tsonony anay fa tena efa hoe tsy fanekena mihitsy ny tranga toy izany, satria tena ataoko hoe fanomezana alalana zany amin'ny mety fanovana zavatra maro samihafa mikasika ny voka-pifidianana izay mety iseho. Ny tena loza aza hoy ihany ity kandida ny firaisan-kina ity dia ny fampiasana ireo mpanohana kandida iray any an-toerana basy nentina nampiororony ireo mpifanandrana tamina komina 3. Tranga sy zavatra fandokàn-dalàna miompampana taty amin'ny distrika Vangaindrano dia ny fampiasa basy nataony kandida mpanohana kandida anankiray nentina atao hita ny vahoaka mihitsy zany basy zany ary napoaka tamin'ny toerana maro samihafa. Izahay dia manana fijoroana vavolombelona fa nisy komuna 3 nanapoahana izany basy zany, ka raha mamaritra ny lalàna amin'ny 9/7 hoe tokony ho sincère ny vote, zany hoe misy principe de sincérité de vote. Ahoana moa no ahafahantsika manana toko hoe tena safidy ankahalalana sy araka ny fiheverany saina maneritreritra ny mpifidy anatrehan'izany fampiororona sy faneriterena amin'ny alalan'ny fampiasana basy, fanapoahana basy zany tena fanososena tanteraka ny fahalalana sy ny zo ifidy. Manomboka aby hiporitra tsikelikely ireo tsy fanaran-dalàna sy tranga mamohitra nandritra ny fifidianana sy olom-bavimbokary faranteo, ka andrasana izay mety ho fanapa-kevitra raisin'ny tompona andraikitra. Mamenatra ny valiteny seny rehefa noantany ny kandida sy teny Randriasolonyaiko momba ny tsy fafenoana ireo birao fandatsaham-ba tao anatin'ny voka-pifidianana Vonjimaika avoaka ny seny amin'izao fotoana izao. Ity kandida ny firaisan-kina ho Toliary voalohany ity mitarika lavitra mihoatra ny kandida mpanjakana sy ireo kandida hafa sy teny Randriasolonyaiko raha ny firaketana an-tsoratra eo am-pelatana ny kandida ny firaisan-kina nojerena ho ihany fanazavana. Asinandre Malala, mbola afa-tsara. Misavorivory manerana a Madagasikara mahalona ny fomba fiasan'ny seny. Ho an'ny Toliara ohatra, tsy avoakan'izy ireo ny voka-pifidianana Vonjimaika tamina birao fandatsaham-bato miisa 7 hoy isy teny Randriasolonyaiko, kandida ny firaisan-kina ao Toliara voalohany. Toy ny tongotra vakivaky zao sady maharary no mamenatra nanontaniana aloha seny fa maninona io voka-pifidianana io tsy mifanaraka amin'ny PV rehetra, fa maninona koa le anankiray bureau de vote anankivaly tsy avoakana valiteny nomeny seny tompoko dia mampimele izy mitapony le ordinateur ya mitapo le ordinateur raha voabidirina io le anankivaly satria misy miakatra mitarika lavitra dia lavitra ny kandidan'ny firaisan-kina ao Toliara voalohany raha nambarany atrany fampitongelana ny ankony mpitandro filaminana amin'ny fampiarana lalàna raha ny zava-misy ao Toliara jerena. 250 nisan'ny quartier ao Toliara. Izaho sy teny Randriasolonyaiko 34 tamin'ny 250 nitariako ary nitariako lavitra be. Taritako lavitra. Zay aloha zavatra tokony ho fantatsika vahoaka malagasy. Raha hoe ataontsika hoe iny amizay navoaka ny seny hoe mbola misy voka-pifidianana, mbola misy voka-pifidianana avy amin'ny
bureau de vote anankivalo fa maninona ny candidat anankiray a fa mihoatra raha atao en totalité le ao amin'ny PV sa fe zany zéro dolo zany miazy am'ireo raha nefa tsy denisy zay zavatra ray tsy denisy zay zavatra ray ka miantso atsika aho a tompony andraikitra mahefa maleo tena isika seni mba hijery manokana an'izany fa za rery ve no mitapy ny ordinateur ikotina vato misy any cité mitapy ny ordinateur tsy vita an'izay a betsaka ny tsy fanaran-dalàna ne fa niezaka tsy niteny ny tena niezaka tsy niteny tsy ao fomba ny président Fokotany fa tsy neutre daholo ne fatatsika fa nanao campagne misy proof sady nandray micro anananay proof ny sary rehetra ny président Fokotany rehetra miakandro akandro ny candidat fa niezaka nangina de zay mahagagaya mahavarina ho atsika mpitandro filaminana izay miteny itsika rehefa candidat hafa le manao an'le izy de tsisy resaka fa rehefa candidat akoatra ireo pro fitondrana ireo de nisy problème tsy aivina nefa fa nisabotsy lasa teo dia lazany mpitandro filaminana tamin'ny alalany emonat fa tsy andefitra amin'ny mpanakorotana ny finiavana anovany safidy-mbahoaka nefa no mitarika ny fanakoritana na saim-bahoaka amin'izao fotoana izao ka andrasana araka izany izay fandraisana ndraikitra izy ireo manoloana izao endrika fanakorintanana izao. Any Ambatondrazaka nampitandrina izay mikasa hamatsika ny safidy-mbahoaka ao amin'ny distrikta Ambatondrazaka ny candidat ny firaisan-kina ny antoerana sy ireo Pombazy. Tontosany sabotsy lasa teo moa ny fivoriam-be niarahany candidat Fidèle Razarapierre sy ireo mpanohana azy ao Ambatondrazaka. Mitatitra ny vaovao Niry Randrianarivody. Nampitandrina ireo rehetra izay mety alaim-pana hanovo ny voka-pifidianana ny candidat ny vovonana firaisan-kina tato anatin'ny district Ambatondrazaka Fidèle Razarapierre ny farany herinandro lasa teo no mareny fa efa voapirofo amin'ny PV ny vokatra azon'ny candidat tsiraray ka nateo aza ny fahitana alapato tamin'ny commune sasantsasany dia mipetraka hatrany fa anisany maminy vahoaka ny candidat ny vonana firaisan-kina manana ny PV anay ary matoky an'io dia miandry ny valy ny fanaraka amin'io fa tandremo e asiko tandremo fa tandremo e zahay zany efa kalma zay io fa tsy araka le nieritreretina na dia teo aza ny fanovana n'le vato na dia teo aza ny finiavana anovan'le vokatra dia ny registre amin'ny vatotsika marina zareo lasa voalohany fa tsika ny varo zay zany tena ka ao anatin'le izy zany dia mazava na inona intaoko sa mandeha na inona zavatra aparitaka dia teneny namatsika tsirairay any zany fa sombavokana Ambatondrazaka anakiroa zany eo ny voalohany lasany zany toerana anankiray raha ny vokatra tamin'ireo borofatatsambato 300 amin'ny 300 navoaka ny seni eto Ambatondrazaka omaly alady hita fa isan'ny lany osolombam-bahoaka ho an'ny district Ambatondrazaka Fidèle Razarapierre izay candidat natotry ny vovonana firaisan-kina tato anatin'ny district Ambatondrazaka. Fa mitarika ny vovonana firaisan-kina amin'ny distrikta ny Faratsio araka ny voka-pifidianana vojimaika navoaka ny seni any antoerana. Miroro malohany izany sady ny candidat mpanjakana any antoerana ka mitaditrika hanovana ny safidy-mbahoaka tsy anaiky izany anefa ireo olom-pirenena ho Faratsio raha ny nambarany solitenan'izy ireo tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Juliette Rasoamanana, Mathieu Princy.
niteraka rezabe ny voka-pifitianana vonjy-maika navoaka ny seny ny sabotsy lasa teo ho an'ny distrika ny Faratsio mitarika ny kandida lalana fahatelo Milson Nomezanahary izay natolotry ny vovonana Frainsankina manoloana izany dia nampiankapesin'ny taraina ary milazana metraka fitoriana ny kandida lalana faharoa nambarany fa nisy alabato nizotra tamin'ny mpilaminana nefa ny fifitianana tany an-toerana raha nambarany Justin Andrianantenaina mponina ao Farantsio ary tsy marina ny filazana fa tsy manara-dalàna ny kandida ny Frainsankina. Le Frainsankina zavatra nanao zavatra nanara-dalàna zany sy nanaraka ny tena norma rehetra sy nanaraka procédure rehetra zany no lazaina ndray fa nanao an'ireto fahotana mahafaty reto hoe ity olony ity ndray no nangalatra ity olony ity ndray no nanao an'ity alabato fizarana paty sy menaka kely sy sisa sy nizara vola tariam-badika ndray no nanao fahotana mahafaty de nizahandry zareo tata amin'ny lelarana faharoa reny hoe nangala bato de hoe nitorina ndray zany zay zany le hevitrindry zareo fa inona moa zavatra nisy tato no zareo ndray no mamadika lizy hoe ny Frainsankina ndray ny candidat Frainsankina ndray no mangalatra ty amin'ny district amin'ny Faratsio no tsy nanara-dalàna tsy nanaraka ny tokony ho izy tsy nanaraka ny fifidianana araka ny tokony ho izy manana pirofo ary tsy anaiky ny famadihana ny marina ny vovonana Frainsankina ka nandefa mpanara-maso idina sy ijeriny fotony ary anamarina ny zava-misy any an-toerana tsy nanaiky ny anafonana ny voka-pifitianana any amin'ny biro fandatsaham-bato sasansasany mponina any amin'ny distrika amin'ny Faratsio mangataka ny senisy ny ACC araka izany izy ireo mba hamoaka ny voka-pifitianana araka ny tokony ho izy fa de zay manana ny pirofo mahazava tsara mba tsy lazako eto hoe 95% na 90% fa 100% mihitsy ny pirofonay ary na iza iteny an'izany na iza anao tsara resaka na iza anao tsara lahatra amin'ny zavatra misy no mikasika ny fifidianana atao amin'ny district amin'ny Faratsio de marina ihany ary marina tsy voavidinao vola ary marina tsy azonao aferina fa de ny olona mihitsy zay nandatsaka ny vato nandatsaka ny safidiny tana bureau de vote nandatsahany ny safidiny no mijoro vavolombelona le safidin'olona tonga de ho avadika eo fotsiny le safidin'ny olona am'izao fotoana zao tsy manaiky an'izany vaoaka ny district amin'ny Faratsio fa azalay-panatsika rehetra zany hoe le marina ho avadika eo tsy marina makasika ny raharam-pifidianana izay ny 12 Jona no hamoaka ny valim-pifidianana vonjy-maika ny Vomiera mahalo tena misana ny fifidianana ny zava-misy amin'izao kosa dia miankina amin'ny fahatongavana ireo vokatra ny alarobia no hamoahana ny valim-pifidianana vonjy-maika izay mahabe resaka ho ny fanazavana mbola misokatra ho an'ny rehetra tianao ny fampitahana ireo taratasy mirakitra ny fitanana an-tsoratra ny valim-pifidianana ny senira ny fanazavana mitodika eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa ny masony rehetra momba ny tranga tany Tsiombe sy Tsirono Mandidy ho isoava Andriamaritafoka raha tafaresaka tamin'ny Asin'Andriamalara sy mbola avatsara. Ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC ny tompon'ny teny farany na averina na tsy ireo fifidianana atao amin'ny distrika Tsiombe sy Tsirono Mandidy hoy ny mpampiakateny Seny Androany. Ratsaivina manko ny Denis Nandoro any biro mpikirakira ny valim-pifidianana na ny SRMV atao amin'ireo distrika ireo. Misy ampany ireo voka-pifidianana tamin'ireo biro fandatsaham-bato ireo no efa tafiditra tao anatin'ny solosaina ka nahafana namantatra ny fironam-bokatra. Na eo aza nefa izany dia fitsarana avy momba lalam-panorenana ihany no afaka mamantatra izay efa nampahan-kevitra raisina momba n'ireo distrika na tana fahamaizana ireo. Ny trangan-javatra tany amin'ireny distrika izay nisy olona fahamaizana ireny dia ny biraon'ny SRMV zay anangonana ny voka-pifidianana avy any amin'ny Fokotany avy any amin'ny biro fandatsaham-bato ny May tamin'ny fahamaizana io ny ampahan-bokatra ho an'ny tany Tsiombe no May ary May koa ny milina solosaina zay efa niraketa ny vokatra avy amin'ireo zany hoe ireo ampahan-bokatra io moa zany dia tsy misy azo raisina tsy misy azo ambara hoe iza nahazo inona na iza nahazo inona. Ny aty Tsirono Mandidy indray ilay voka-pifidianana izay May zany hoe ilay atota taratasy nirakitra voka-pifidianana May mba efa voarakitra atao anaty milina solosaina fa ilay milina solosaina kosa tsy May azo atao zany mifototra amin'ny vokatra efa voarakitra ao na izany na tsy zany tsy izay atao ny Seny mihitsy no manay fanapahan-kevitra amin'izay dingana aorianan'izay ny andraikitra Seny dia manangona an'ilay vokatra mbola tsy tonga tao anatin'ny SRMV na tany Tsiombe na taty Tsirono Mandidy dia mampita izay amin'ny dingana rehetra izay atao ohatra ny ACC ihany izy no mahalala hoe mavesa-danja loatra ka misy tsy ahafantarana ny tena fironam-bokatry ny mponina
tao amin'ity distrika anankiray ty ny trangan-javatra leseho na nyfamaizana zay miatra taminy tao averina zany ny ao na rehefa nijerena re voka-pifidianana ampahany kely ty kely zay tsy ahitana taratra ny fiovan'ny vokatra fa de mipetraka foana zany ny fironana de iverinay fa tsy misy antony ozy ny ACC ny amerenana ny vokatra fa de milazy zay a fa rakotony lanina rahabe. Nanamafy ny seni androany fa tsy avy amin'izy ireo no natonga ilay rajo lasa 500 mahery hita tao amin'ny taratasy firaketana antsoratra ny valim-pifidianana izay mampisahotaka ny sainy mpanara-bavao tahaka izay mitranga ao faratsio. Misokatra amin'ny fampitana ny atao taratasy mirakitra ny valim-pifidianana na ny PV atrany komo izy ireo raha misy izay tranga izay hoy ny fanazavana. Satria le nanelanelany na le vokatra azo amin'le firaketana antsoratra zany manapirofo an'le endri-javatra ireo ka raha vokatra hafa ny mety nitranga zay tsy andraikitra ty amin'izay mihitsy fa azo tao foana ny mampitana le zavatra eny efa nisy fampitana natao zao teto tamin'ny sabotsy. Nitondra fanazavana ho an'ny daolobe ny atao hoe rajo mahabe resaka ihany koa ny mpampaika-teny ny seni. Ohatra hoe olona mipetraka any Tsiombe izy na any Toliara te hirotsaka ty Antananarivo na olona mipetraka ty Antananarivo aty zany misoratra anarana la afaka te hirotsaka any Mahajanga de afaka mirotsaka rehefa tonga le fotoam-pifidianana iny mazava ho azy fa any amin'le toerana irotsahana izy na fanaovana fampielezan-kevitra nandritrany rotokom-bolana na ny sisisisisy de in'olona in'le candidat iny any fa tsy ny délégué na ny vady aman-janana le candidat iny mahazo mifidy ao amin'le farim-pifidianana ny rotsahana zany hoe raha aty Antananarivo izy ny tena mpifidy satria izy nirotsaka fidiana tamin'ny Mahajanga de mahazo mifidy any Mahajanga iny candidat iny de amin'izay fotoan'izay ny anarana iny candidat mifidy tamin'ny Mahajanga iny atovan'ny sekreteran'ny bureau-fifidianana ao amin'ilay lisitry mpifidy hoe Rakoto candidat mirotsaka eto Mahajanga nandeha nifidy teto amin'ny bureau-fifidianana laharana X de le anarana natovana teo iny natsony hoe rajo. Marina fa tsy mpiasa de mpiasa mpanjakana koa afaka atao an'izay raha ohatra ka ao anatin'le farim-pifidianana mahampifidy azy izy no mifidy zany hoe raha ao amin'ny boriboritany Antananarivo voalohany izy no mifidy mety any Andranomanalina izy no mipetraka na mita asa tainy Soraka samy ao amin'ny boriboritany Antananarivo voalohany any reo de afaka mifidy any Soraka izy de ny anarany amin'izay atovana ao amin'le lisitry mpifidy any Soraka fa tsy mahazo mifidy tsony izy any Andranomanalina amin'izay fotoan'izay satria farim-pifidianana iray reo de azo faritana amin'ny antsoina hoe rajo ihany koa ny anarany mpiasa-mpanjakana iny fa raha any Ambohimanarina manao asa le mpiasa-mpanjakana nefa izy tany Andranomanalina no mpifidy de tsy mahazo mifidy any Ambohimanarina izy satria distrika samihafa Andranomanalina sy Ambohimanarina. Momba ny fikirakarana sy famohana ny fironam-bokatra indray tena namafy ny seni fa arakaraka ny fahatongavany valim-pifidianana isaky ny distrika no amohan'izy ireo ny voka-pifidianana Vonjimaika. Amin'ny raiky ambin'ny folo jona anohany kosa no fantatra fa ho vita tanteraka ny asan'ny seni ka amohany ny vokatra Vonjimaika tamin'ny fifidianana izay solombavam-bahoaka nataony alarobia lasa teo. Vaovao mahakasika ny raharam-pirenena tetika asa maromaro no mitsoka taorian'ny androany fanjakana malagasy ny mahasoavon'ny vondrona Eoropeana Isabelle Delattre trangy izay maneho fa miaratsy ny fifandraisany amin'ny firenena roa tonga i Madagasikara sy Bruxelles araka ny vaovao navoaka ny gazety vahiny Africa Intelligence manambana ny ampitsahatra ny famatsiana rabola ireo foto-drafitrasa ny vondrona Eoropeana araka ny vaovao fanapa-kevitra izay mampiseho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanapa-kevitry ny mpitondra malagasy fifanaraham-piara-miasa roa mitety bidy 70 tapitrisa euro no mety voakasika izany efa nanome vola 720 sy 900 tapitrisa euro ho an'ny resaka foto-drafitrasa sy famatsiana angovy ihany koa ny vondrona Eoropeana izay mitsinjara ho enina amin'ny 50 tapitrisa euro ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary 10 tapitrisa euro ho fanohanana ireo sehatra tsy miankina ny Madagasikara. Raha ny fantatra dia any amin'ny tapatapaky ny volana Jolay ihany no andao any Madagasikara i Isabelle Delattre.
fa betsaka amin'ireo ben'ny tanàna nirosaka hofidiana ho solombavam-bahoaka ano efa miverina misy tanany andraiky ny taorian'ny fifidianana natao teo nambarana izy ireo fa fahefana feno raisin'izy ireo amin'izany fa tsy fitohizan-drara fotsiny no lalàna ny lalàna no mametraka izany raha ny fanazavana hatrany mitatitra ny antsipirim-baovao Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Ny fahatelo ny volana meteo no namoaka fanapahana teo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na ny HCC fa mitsahatra amin'ny asany ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana raha toka mirotsaka hofidiana. Voalaza ny lalàna fa manomboka eo amin'ny fahazahoana taratasy maha-kandida no miantra izany fanapahana izany ka hatramin'ny andro ny latsabato. Raha ho an'ireo ben'ny tanàna izay kandida tao amin'ny distrikana Avaradrano dia efa niverina tamin'ny andraikitra mahaben'ny tanàna azy izy ireo ankehitriny. Fahefana sy andraikitra mahaben'ny tanàna feno no raisin'izy ireo araky ny lalàna sy ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny fahatelo ny volana Mey io. Tamin'ny fahatelo ny volana Avrily taona 2024 no namoaka ny ACC makasika ny hoe fampitana momba ny adidy ametra-pialana sy ny fakana fahazon-dalana manokana tsy asa ho an'ny ben'ny tanàna sy ireo olom-bofidy rehetra zany hoe ao anatin'ny solombavam-bahoaka Perinasa, ny loholona, ny mpanolotsaina, ny ben'ny tanàna dia tsy voatery aloha zany zahay ametra-pialana fa mandritra ny fifidianana kosa dia tsy mahazo kirakira ny asa-panjakana sy mampiasa ny fitaovam-panjakana fa rehefa vita ny fantaditsaham-bato dia afaka miverina mandray ny asa zany zay iandreketanay zahay. Zay moa dia voafaritry ny lalam-pifidianana 2018-008 ao amin'ny andin'ny fahaenina zany mamaritra mazava tsara ny mahakasika ny momba ny olom-bofidy zany zay milatsaka hofidiana ao anatin'ny fifidianana sy solombavam-bahoaka. Raha ho an'ny lisitra faharoa tao amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano izay kandida natolotry ny firaisan-kiny dia nisy ny taratasy fangataham-panazavana izay natao tamin'ny fitsarana momba ny andraikitra. Voalaza tamin'izany fa tsy mametra-pialana izy ireo saingy tsy afaka mikasika ireo fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana nandritra ny fampelezan-kevitra. Dia naka-hevitra tany amin'ny président tribunal administratif tao Anosy zany ny tenanay dia nandefa taratasy ofisialy tamin'ny 7 mars 2024 dia namaly ny président administratif araky ny lalàna hoe 2001-025 tamin'ny 9 avril 2003 dia nasimpanovana ny lalàna 2004-021 tamin'ny 19 août 2004 dia namaly zany ny président ny tribunal administratif tamin'ny alalan'ny greffier ny tribunal ity moa le taratasy fa ny tenanay zany nandritra n'iny firotsahana ho lisitra iny dia mahazo ny atao any hoe une position d'autorisation spéciale d'absence à compter de la date de la publication de la liste officielle des candidats jusqu'à la date du scrutin. Zany hoe nahazo fahafahana spécial zany tsy miasa nanomboka tamin'ny tafiditra ofisialy hoe liste ny candidat mandra-pahavitan'ny fandatsaham-bato. Midika zay zany fa tsy nisy fahefana nafindra tany aman'olona amin'ny mahaben'ny tanàna fa fahefana feno dia raisina feno dia ampiasaina feno ny fahefana mandra-pahatonga ny hijanonana indray raha toka candidat ben'ny tanàna. Raha ity lalàna sy ny fanapahana voky ny HCC ity dia voalaza fa ireo mpikambany gouvernemanta ihany no tsy maintsy mametra-pialana mandritra iny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana iny. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany mitony asa fampandrosoana ny komina ho an'ny tanàna nampita-tafika raha somary niatokely izany no nakandida ho solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna tao an-toerana. Ankoatra ny asa sosialy ho fiatrehana ny fanadina-mpanjakana CEPE dia isan'ny asa goavana ny fananganana trano sekoly ho an'ny ambaratonga fototra na EPP ao amin'ny fokontany Ambohibary raha ny fanazavana. Fanadihadiana nataony Germain Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary Andry Rakotomalala-Trany. Isan'ny asa goavana ho raisy ny komina Ampita-Tafika afaka 3 volana ny fananganana sekoly ambaratonga fototra vaovao eo amin'ny fokontany Ambohibary. Sekoly ahitana efitra 3 raha ny fanazavana.
ezaky ny fokon'olona sy ny komina ary ny mpiara-miombonantoka tsy miankina amin'ny fanjakana no ahafahana manatanteraka ity fotodrafitrasa ity raha ny nambarany be ny tanàna androany. Manoloana izany dia tsy misy ny fomba manokana ho fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena amin'ity taona ity ho an'ny komina satria ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra ho iatrany ny fanazavany be ny tanàna. Ny volana jiona ny 12 jiona dia misy olona 1490 zany ho zaraina sakafo amin'ny fanadinana CEPE. Izay no efa karakarain'ny komina amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'ny volan'ny komina miampy ny volan'ny mpamatsy volan'ny komina dia ho tanterahana ho zaraina rehefa tapitra ny examen maraina manodidina ny amin'ny 12 ora atoandro. Izay zany no tena ao ataon'ny komina. Tsy manao fetin'ny 25 sy 26 juin ny komina Ampitatafika amin'ity taona ity fa ny fizarana ho an'ny olona sahirana no eritreretinay vita ny fizarana ho an'ny CEPE. Zay zany no atao. Ny antony dia manana vaovao mahafaly ny komina Ampitatafika. Misy EPP Ambohibary nampanantenaina tamin'ny fifidianana farany teo dia efa namaly zany ny namana avy any Irlande du Nord fa azo atao le EPP efitrano anankitelo. Tonga dia misy tablio, trano vita, misy armoire, misy table ho an'ny fampianarana, misy grille de protection voaloko tanteraka. Mahazaka olona eo amin'ny 700 ny efitrano anankiray na 300 dia misy fandraisana anjara ny komina sy ny vahoaka moa dia ifatoka kokoa any amin'izay zay any amin'izay fandraisana anjara zay. Nanamafiatrany be ny tanàna ho an'ny komina Ampitatafika fa ny komina Mandroso no tarigetra. Ilaina ny fampifaliana vahoaka saingy tsy azo atao ambany zavatra ny mahasoa. Fototra ahafahana mampandroso ny fanabeazana tsy ny komina ihany fa ny firenena iray manontolo. Tsara ny manamarika fa efitrano miaraka amin'ny dabli vaovao no atao ao amin'ny fokotany Ambohibary ao Ampitatafika raha ny nambarany be ny tanàna hatrany. Raha fomba vao hafa tanteraka kosa indray ny volana novambra 2024 no namoaka didim-panjakana ny gouvernemanta ho fampiarana ilay atao hoe prix plancher ho an'ny sandany internet eto amintsika. Ohatra faingoenina amin'ny $70 ny gigaoctet. Hatramin'izao anefa tsy misy fiovana ny sandany internet na dia voalaza fanofoanana ny fiandohany volana meteo ilay prix plancher raha ny zavatra iaina ny mpanjifa. Fanadihadiana nataon'ny Toky Razafindrihanovina sy ny Artanjona. Niatra nanomboka andray aprily lasa teo ilay prix plancher ho an'ny internet amin'ny alalan'ny finday. Izany hoe tsisy intsony ireo tolotra atao hoe mora latsaky ny 97 ariary ho fampiarana io didim-panjakana io. Niteraka resabe izany noho ny tsy fahazakan'ny fahefan'ny vidin'ny malagasy izany. Nanapa-kevitra ny fanjakana fanofoanana io prix plancher io. Hatreto anefa iray volana tao aorianan'ny fanafoanana prix plancher mbola tsy nisy fiantraikana na fidinany sandany gigaoctet ka mampikaikaika ireo mivelona amin'ny tambajotra serasera toy ireo mpivarotra. Oui, mienina satria izaho zao amin'izao miasa en ligne dia lasa tsy mahavita asa betsaka kory izao manao journée iray dia lasa mandany eo amin'ny 2000 ariary eo zaho anaty journée iray. Nefa ny hatramin'izay mahavita zany 2000 ariary zany zao tokony mahavita naparivo ny andro dia zao nefa tapakandro efa tsy vita. Ankoatra mivarotra anapaka dia nametraka olana ho an'ny mpianatra koa ny fitanganan'ny internet satria tsy afaka miverotra ny fikarohana ataony izy ireo indrindra ireo mpianatra eny amin'ny anjely manontolo. Raha amin'ny mpianatra aloha zao dia tena sahirana be le resaka internet satria surtout amin'ny mpianatra université mila recherche sy ohatran'izany dia isan'andro zany ianao farafahakeliny mandany 500 raha amina manokana. Dia lasa midépense vola bebe kokoa noho ny taloha nefa ny vidim-piainana efa miakatra. Dia tsika zao manana bibliothèque nationale fa nefa koa ny amin'ny salle d'info efa vitsy ny ordinateur mandeha dia na ohatra ny ataonao recherche ndraiky izy dia mila miandry ela be na ohatra satria efa vitsy ilay izy dia ohatra ny hoe augmentena ohatran'ireny. Nanambara moa ny ministra mipositra sy ny fifandraisan-davitra fa andraisana hafa-petra ireo mpandraraha misahana ny fandraisan-davitra tsy mampidina ny vidina internet ao aorianan'ny fanafoanana prix plancher raha ny taremarika
dia valo etsy efatra tapitrisa mahery ireo mpanjifa data eto Madagasikara tamin'ny taona 2024 ny tambazora Facebook no fampiasain'ny akamaroan'ireo mpanjifa ireo. Vavao ny trangam-piarahamonina teratany karana iray mizaka zom-pirenena malagasy ary antsoina hoe Seris Raza fantatra amin'ny solona anarana hoe Sergio tompona orinasa iray ny Akorondrano no voasambotra tao Tomasina ny alakamisy taorian'ny Pentekosta lasa teo. Fanaovana antotan-taratasy osika toy ny fanamboarana pasiporo sy raharaha fanondranana volamena no nahavororoy azy niaraka tamin'ny olona farany vaovao. Tratehaka tao amina toeram-pisakafoana iray izay teny amin'ny boulevard Joffre Toamasina ny tenany ary nalefa aty Antananarivo ny farany herinandro teo. Nohainoany sampan-draharaha misahana ny Elokabevava, nohainoany tao amin'ny sampan-draharaha manokana na ny enquête spécialisée ihany koa ny tenany. Raha ny vaovao hatrany dia mbola voatazona atao andromaso i Sergio amin'izao fotoana izao. Farany amin'ny maresaka avy any ivelana natanteraka fitsidiana tany Filipina ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky nanentana ireo firenena hafa mba handray anjara amin'ny fihaonana tampony mahakasika ny fandriampahalemana Ukraine izay ho tanterahina ny 15 sy ny 16 amin'ity volana Jona ity any Suisse. Mirara Bearso, Mathieu Princy. Ny filoham-pirenena Filipiana no nandray an'i Volodymyr tany an-toerana tamin'ny fitsidiana nataony mba hanentanana ireo firenena mba handray anjara amin'ny fihaonana tampony mahakasika ny fandriampahalemana Ukraina. Nisy ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny rotota nandritra izay. Mbola tsy nandray fanapahan-kevitra mazava manoloana izany fihaonana izany ny filohan'ny Filipiana Ferdinand Marcos Junior. Nampaingain'i Volodymyr Zelensky filohan'ny Ukraina ho manakana ireo firenena hafa tsy handray anjara amin'ny fihaonana tampony ho an'ny fandriampahalemana Ukraina izy. Hatreto manko vitsy ireo firenena nanaiky hanatrika ity fihaonana ity ka nandiso fanantenana amin'ny Volodymyr Zelensky. Na ny heviny manoloana izany ihany koa i Pekin. Nilaza manko i Xi Jinping fa tsy handray anjara amin'io fihaonana io ny tenany raha toa ka tsy tonga hanatrika izany i Rosia. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka anao tombokilasy tombovavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarahinao misesy izao ny fandaharana Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Mad Max Fury Road. Ny sampana fampalalam-baovao tombokilasy tombovavy mametraka ny veloma mandra-pitafa rampitso amin'ny fitora sasany indray. Veloma tompoko.